hoe teo foana ianao miteny aminay, mampianatra anay, mitantana ny tsirairay avy, mampahery anay Jesosy aho. Mankasitraka fa ianao ilay tsy mandao anay mandrakizay. Ny olona mety tsy eo indraindray, ny situation indraindray mety tsy dia tena hoe mifanaraka amin'ny eritreretinay, fa zao tsy maninona zany rehetrarehetra zany Jesosy. Tsy andry situation na toetra raha mety izahay vao iny fa eo ianao. Fa amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra, na anaty tafiotra, na anaty zavatra mety manohatra be dia be, dia mianatra izay Jesosy ny toetra amin'ny fiadanana izay efa napetraka ao anatin'ny tsirairay avy Andriamanitra. Aok'izay Andriamanitra ahitanao mandrakariva amin'ny fiainanay. Tsy ho voasitony zavatra hafa ny fahalinanay sy ny fifantohanay Andriamanitra. Faoka ny teninao Andriamanitra no mampianatra anay, ka afahanay mahita ny tananao miasa, mahita ny tananao miaro, mahita ny fitobahany fitiavanao ho anay tsirairay avy. Ankehitriny Andriamanitra, tonga eto izahay. Zahay tsy manana ny teny, ary ny teninay tsy mampiova ninina Andriamanitra. Ny teninay tsy tonga lavitra, ny teninay tsy afaka ny hanova situation akory Andriamanitra. Fa androany Jesosy dia miankina tanteraka aminao izahay. Satria anao ilay teny tonga nofo, ianao ny ankinanay sy anankinanay momba ny tsirairay avy. Dia ataovy aminay Andriamanitra, arak'izay sitraky ny fonao lalina indrindra. Aoko tanteraka aminay androany ilay teny izay ambaranao amin'ny Korintiana 2:7 hoe ilay mbola tsy hitan'ny maso, ary mbola tsy renin'ny sofina, na niditra tao am-pon'ny olona na iza no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Dia androany Jesosy, tia anao izahay, tsy hoe androany fotsiny fa mandrakizay Andriamanitra, izany fanekem-pitiavana izay ataonay rehetra izany androany Andriamanitra. Tsy maninona na misy zavatra tsy hitan'ny masonay, fa rehefa tianay fotsiny ianao dia ampy Andriamanitra. Tsy maninona misy zavatra mety hoe tsy araky ny eritreretinay, fa zao rehefa eo ianao Jesosy, dia izay ilay tena tianay indrindra. Ampianarinay koa ny fonay Andriamanitra ho tianao, fa tsy ho tia foana izay zavatra mety atolotra ao, na ho tia toerana anankiray, fa ao ka ny fitiavanay manontolo Andriamanitra dia ho anao irery ihany. Misaotra Jesosy ny amin'ny asany tsirairay avy, misaotra Jesosy ny amin'ny fianarany tsirairay avy, misaotra Jesosy ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny ankohonana, ninona mety zavatra misy ao anatin'ny ankohonana, dia misaotra foana Jesosy, satria ampianarinao izay hisaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fifandraisany, ny amin'ny asa fanompoana, ny amin'ny ao an-tokantrano, ny amin'ny mpiray-tam-po, ny amin'ny mpiara-monina, zavatra rehetra. Misaotra Jesosy ny amin'ny famatsiana, misaotra Jesosy ny amin'ny fampianarana anay ahitanao foana ao anatin'ny désert. Misaotra Jesosy fa ninona zavatra mitranga dia ianaranay, andraisanay lesona afahanay mahita sy mifikitra aminao mandrakariva, satria ianao no ivonay Andriamanitra. Zahay dia mazoto miteny hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao, fa androany izay dia hiteny amin'ny tenanay mihitsy hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta ihany no ilainao, no ilaiko eo amin'ny fiainako. Dia androany Tompo dia raiso ny toeranao, ampianaro izay Andriamanitra tsy hanafangaro ny zavatra ilainay, hoe indraindray izay mila anao, dia indraindray izay ohatra mila zavatra hafa indray. Jesosy any tena fanoloran-tena, tsy hoe mametsy fohifohy, fa rehefa manolo tena ho anao izay Andriamanitra dia hatramin'ny voalokatra amin'ny farany. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka, ataontsika hisaotra amin'ny Tompo androany. Asaiko ianao rasitraka hivavaka, anao vavaka fisaorantsika, hisaorany Tompo sy Mpanjaka androany amin'izay rehetra efa nataony teo amin'ny fiainanao. Alleluia. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fitondranao. Tsy misy mahay mitondra noho ianao, tsy misy Tompo. Niza Andriamanitra dia tsy afaka ny teny fa mahita ny lalana, na afaka manova zavatra, fa ianao rery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Anankina ny fona eo aminao izay Andriamanitra, anankina momba ny rehetra am-pelantananao izay Andriamanitra. Ilaozanay ny zavatra rehetra, fa hiditra izay Andriamanitra hiaraka aminao eo amin'ny toerana mangina, afahanay mianatra ihany koa miaino anao Andriamanitra, afahanay mampanaiky ny any anatinay lalina indrindra ny amin'izay fitarianao Andriamanitra, amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka. Amen, amen, amen. Dia tsika hitehaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra, ary izany fiadanana izany dia rehefa sokafantsika ny fontsika amin'ny etaeta-ngeza be, dia afaka mandroaka betsaka ianao. Amen.
Salamo fa 5:70 am'zato no vakitsika andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fa 5:70 am'zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo zay irahantsika rehetra mamaky raha sitraka ao fa tiako raha sitraka ao hoe vonona tsara ny fonao mba tsy ho tahaka mamaky gazety eny amin'ny rindrina amin'ny famakianao ny tenin'Andriamanitra eny amin'ny fafana fa tena hoe ny ao anatin'ny fonao mamaky an'izany miaraka amin'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rahantsika mamaky izany anandratra anao aho ry Andriamanitra mpanjakako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay tory ankalazanao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay tory lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Amen. Amen. Daontsika ankalaza an'Andriamanitra. Mialoha amin'ny fankalazana amin'ny hira dia misy mifankalazana amin'ny fo. Mialoha amin'ny fiderana amin'ny hira dia misy mifiderana amin'ny fo. Daontsika hideran'Andriamanitra anatin'ny fontsika tsirairay avy anatin'ny vavaka amin'izao fotoana izao. Asa anatin'ny vavaka ao dia aoka ny fonao mihitsiny no hiantsoantso fiderana an'Andriamanitra. Aoka ny fonao mihitsiny no hidobodoboka ny fankalazana an'Andriamanitra. Aoka ny fonao hioby an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Asa anatin'ny vavaka ao raha sitraka ao amin'izao fotoana izao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ao tompo mideranao ankalazako ny anaranao fa masina ianao Andriamanitra fa tsisy nitoanao Alleluia masina masina ny anaranao mendriky indrindra ny anaranao tompo ianao le mahay mitondra ny fiainanay ianao le mendrim-piderana mandrakizay Alleluia masina masina ny anaranao feno fiderana mihitsy mivavanao amin'izao fotoana izao Alleluia deraiko ny anaranao fa tsara loatra ianao masina 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 tompo misaotra nao ny fahasoavanao ny ndrafonao vaovao isan'andro tsara amiko ianao tsara amiko ianao tompo misaotra anao tompo misaotra anao ny fahasoavanao Nindrafonao vaovao isan'andro Nindrafonao vaovao isan'andro tsara amiko ianao tsara amiko ianao zay rehetra nataonao zay rehetra nataonao tsy voatanisako fa tonga ao misaotra misaotra indrindra misaotra Jesosy misaotra anao misaotra anao misaotra anao zay rehetra nataonao misaotra anao misaotra anao tompo misaotra anao aho Alleluia tompo misaotra anao ny fahasoavanao ny ndrafonao vaovao isan'andro tsara amiko ianao zay rehetra nataonao Jesosy zay rehetra nataonao tsy voatanisako fa tonga misaotra anao misaotra anao tompo misaotra anao
rehetra nataonao misaotrana misaotra indrindra misaotra Jesosy ny amin'ny fitondrana misaotra anao no zay rehetra nataonao sy zay mbola ho ataonao sy zay efa nataonao misaotra anao te hisaotra fotsiny zay Jesosy ny fahaizanao ny amin'ny fitondranao Andriamanitra tsy hoe arakaraka ny zavatra mitranga no tahany fisaoranay Andriamanitra tsy hankininy amin'ny zavatra mitranga Andriamanitra ny amafy ny fisaoranay tsirairay avy fa ny fisaoranay Andriamanitra dia mifantoka aminao ary ianao rery ihany Andriamanitra dia misaotra Jesosy ny amin'ny fitondranao misaotra Jesosy ny amin'ny fikasihanao misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao Alleluia no zay rehetra nataonao sy zay mbola ho ataonao sy zay efa nataonao misaotra anao misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra anao misaotra misaotra no zay rehetra nataonao sy zay mbola ho ataonao misaotra anao misaotra isaky ny mitempony fonay Jesosy dia koa fidobodoboka feno fisaorana Alleluia isaky ny mihetsika ny tananay Andriamanitra dia koa fiobin'ny olona tena feno fisaorana n'ilay mpahary azy isaky ny mihetsika izay Andriamanitra dia koa ho fifantohana makany amin'ny asa-pamonjena izay nataonao Jesosy ka midera sy mitehaka anao izay Andriamanitra hoe misaotra Jesosy fianao no navita an'izany any tsirairay avy misaotra ny amin'ny fitondranao misaotra ny amin'ny fikasihanao ainao ny zavatra rehetra ary anao ny saotra eraky ny fonay Andriamanitra anao ny fideran'Andriamanitra dia tsika merina ny fiderantsika makany amin'Andriamanitra rery ihany mety misy fotoantsika tafavoaka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra satria mety nidera situation mety sanatria nidera olona mety nidera zavatra hafa fa fotoana androany ahafahanao mamerina indray ny fideranao rehetra ho an'Andriamanitra irery ihany asa raha tovavaka androany tompo androany atolotro anao hoe fiderana vao am-poko Andriamanitra ho anao rery Jesosy tsy ho ana na ho an'ny olona manodidina efa tsisy olona mendrika tompo mendrika ny fiderana fa ianao rery ihany Jesosy ianao rery ihany Jesosy Alleluia anao ny saotra eram-po ho anao riray masino satria nomenao ho anay Jesosy sy zanaka anao ny saotra eram-po ny saotra eram-po riray masina satria nomenao Jesosy sy zanaka minini
jesosy anao ny sotreram-po jesosy anao ny fiderana mandrakizay andriamanitra ianao rery mendrika izany isan'andro izay dia aoko fery fiderananao amin'ny fotoana rehetra alleloia anao ny saotra eram-po anao ray masinao satria anao nanome Jesosy anakao isan'andro tsy ala anatin'ny fonay sy ny fijerinay andriamanitra zany lalam-pamonjena nataonao zany isan'andro fa tokony tsarona isan'andro zany andriamanitra tsara indrindra ny fahatsaranao ny aretanao ny mafy ho anay tsiraray avy ny nanekenao andriamanitra hitondra ny fahotanay mba ho fanafahana sy famonjena ny tsiraray avy andriamanitra satria masina ianao eo amin'ny toerana izay misy anao ny tiana isany tsiraray avy Jesosy tsy eo amin'ny toerana izay mety hoe azahoanay aina tsy azahoany nofonay aina fa kosa andriamanitra eo amin'ny toerana izay hitombon'ny fiainam-panany tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy ampianaro zay tena ho marina aminay zany Galatia toko 5 zany andriamanitra diny fa 9 fa 7 mila mandeha amin'ny lalan'ny fanahy zany fa tsy miheny foana ny fitarihan'ny nofo satria andriamanitra ny tena zanaka dia tsy hoe izay olona anankiray mavita asa maneho ny asan'ny nofo fa ny tena zanaka dia izay manaiky ho tarihan'ny fanahinao andriamanitra reto izay andriamanitra zanakao zahay manaiky izay ho tarihan'ny fanahy masinao isan'andro isan'andro amin'ny androm-piainanay amin'ny detay amin'ny fiainanay andriamanitra dia tianay mihitsy hoe ianao no midikte ianao no manonona ny zavatra rehetra mba hahafahanay maneho fankatoavana satria misy fotoana mety tsy takatry ny sainay andriamanitra ny zavatra mitranga fa ny zavatra andrasanao tokony homenay rehetra andriamanitra dia fankatoavana Jesosy alleloia alleloia eo anatria ny zavatra rehetra ampianao izay ankatoa andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy alleloia alleloia masiny anao ianao tompo tsisy toanao masiny anao ianao derao anao Jesosy tsika rehetra masiny anao eny anao ianao tompo tsisy toanao tompo tsisy toanao masiny anao masiny anao ianao
zay akakianao no mametia hideranao mandraky zay ao lalina pity eo ankiandy zay zay akakianao mamety ahy no hideranao mandraky zay ao hideranao mandraky zay ao lalina pity eo ankiandy zay eo akakianao no mametia eo ankiandy zay akakianao no mametia eo ankiandy zay akakianao no eo aminao Jesosy no mety aminay rehetra eo aminao Jesosy eo atongotra tompony tena mety aminay indrindra alleloia ankehitriny Andriamanitra dia te ametraka izahay tompo amin'izao fotoana izao hoe eo amin'ny toerana misy anao ihany mety aminay Andriamanitra naiza toerana tsara heverin'ny olona fa tsara kanefa tsisy anao tsy mety aminay zany Jesosy fa ny tena mety aminay indrindra dia amin'ilay toerana Andriamanitra zay ahitanay anao mandrakariva Jesosy eo tsaronay manokana eto ny jaona 9 teo amin'ny toerana teo amin'ny kianjan'ny tempolo ny onany Maria tamin'izany fotoana izany raha ohatra ka hoe niomana ny olona hitora-bato azy ianao kosa Andriamanitra nanova ny vato destiny ho anazy ho tahaka ny voninkazo feno fitiavana ho anazy Andriamanitra tao anatin'ny zava-drehetra dia nitenenao dia hoe za tsy manameloka anao misaotra Jesosy satria eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra no misy ny fiarovana tsara indrindra ary eo Andriamanitra ny tsy tiana ialana mandrakizay satria ny teninao dia manambara hoe tsy misy mahandrobaka izay eo am-pelatananao Andriamanitra eo an-tananao Jesosy no mety aminay ndao tsika metraka ny fontsika sy ny fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra atolory azy ny fonao androany atolory azy ny tenanao androany atolory azy ny mombanao rehetra androany amin'ity fotoana ity alleluia eo ankiandy zay akakianao no mametia eo ankiandy zay akakianao no mametia mety ny zavatra rehetra rehefa eo aminao zay Andriamanitra andeha zay dia tsy horeraka ninona zavatra misy dia tsy hokivy zay Andriamanitra satria tafatoetra aminao zay Andriamanitra ianao ny famatorana ianao ifikirana Andriamanitra tsy ho variana amin'ny zavatra mety atolotra ao akory zay Andriamanitra fa ny masonay rehetra dia ataony amin'ny toby makany aminao Andriamanitra Jesosy io ndretsay Andriamanitra andeha ao tsy horeraka ny herinao manoanay ny fanahinao Tompo mitarika za Jesosy matoky ao anidinao iakatra tony voromahery anainao
soeria amina miandanawa tumpo kanjo soery aminao amina Jesosy eo androany indray dia sokafanay ny fonay Jesosy androany itoeranao sokafanay Andriamanitra mombanay rehetra idiran'ny fahazavany sy fahatsaranao Andriamanitra fianao efa nilaza fianao le fahazavanay ny jaona toko avala 20 azavao zay Andriamanitra tario zay Andriamanitra andeha araka sitraponao mandrakarivo alleloia tany mafy zay Jesosy tehirivo zay Jesosy ho anao amboary zay Andriamanitra alleloia aoko fotoana tahaka ny fidiran'ny fiara anatin'ny garage ty fotoana androany ty Andriamanitra fotoam-panamboarana ho anay tsirairay avy alleloia alleloia ho anao Andriamanitra nasarotra azy ny lalana zay mety atrehanay Andriamanitra dia zao masonay tsy mijery lalana ratsy fa masonay mijery anao Andriamanitra masonay tsy mijery ny tany fa masonay mibantona anao mandrakariva Jesosy satria ny finoanay dia ao ambadiky ny fifanekenay sy fifamatorany masonay aminao Andriamanitra rehefa ianao nijery anay dia ianao manefi ny fonay Andriamanitra dia androandray Jesosy dia manaiky izahay ny aona aminao apanaiky ny mombanay rehetra amina alleluia alleluia Jesosy tsy hiova ny fomba fijerinay fa ho aminao Andriamanitra nasarotra za ny lalana mankany an-danitrany mankany an-danitrany na fisetrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakana tsy ho any zany Jesosy nasarotra azy nasarotra za ny lalana mankany an-danitrany na fisetrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakanay tsy ho any fizandro sy foana fizaoandro sofo minona manulo tumpo tsy emotrao fanaraka anao tano mafiao tumpo tehirizo ao anao mandrakiza azunia raiso ny fiainako wanao ireria tano mafy
Taveritsika ny hoe tany mafy Jesosy. Tano mafy ao tompo tehirizo ao hoanao manontolo azony ao rasony fiaina raso ao tano mafy ao tompo tehirizo ao Jesus, hallelujah, mafy. Oh Jesus! Woo! Ovofaintananao dia atao hivavatsika. Misaotra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra indray ny amin'ity fotoana sarobidy fandraisana isiombonany aminao ty. Misaotra satria eto amin'ny fanatrehanao zahay. Ary rehefa eto amin'ny fanatrehanao zay dia adinina ny zavatra rehetra fa sarobidy aminay miaona aminao. Androany ray Andriamanitra manatreto amin'ity toerana ity. Mitenena aminay, mamangianay. Ary aoka ianao mihitsy no amenao anatin'ny fonay. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Amen. Mazoa toerana tompoka. Jery tenin'Andriamanitra fivetivetika tsika melohan'ny akaran'ny mpanompon'Andriamanitra. Korinthiana faharotoko fahafolo. Korinthiana faharotoko fahafolo ka ny andininy fahatelo. Zao vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa na dia velona amin'ny nofo aza izahay dia tsy mba miady araka ny nofo. Fa tsy avy amin'ny nofo ny fedin'ny tafikay fa mahery amin'Andriamanitra andrava verovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana anohatra ny fahalalana an'Andriamanitra izay ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Amen. Paoly apôstôly no teny eto. Dia ozy izy Paoly apôstôly milaza ny zava-misy hoe velona araka ny nofo zay fa kosa nefa tsy miady ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Problème vany Paoly apôstôly eto dia zao problème tsy voavaha Mosesy tamin'ny fotoan'andro. Satria zao zavatra nitranga tamin'ny fotoanan'ny foazan'ilay antso mampanafaka ny Mosesy ilay atao hoe libérateur. Fony vao 5 taona Mosesy tamin'io fotoana io. Dia tamin'izay fotoana izay izy nitaitra ilay tao anatiny hoe zany hoe natao mpanafaka ny zanak'Israely. Dia nitsangana izy niady. Dia izay no natonga azy namono ilay Egyptianina anankiray. Fa ny tsy azon'ny Mosesy tamin'izany hoe tiady hampanaovan'Andriamanitra azy le antso tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Dia izao ny zavatra nisy tsy maintsy niandry 4 taona taty aoriany Mosesy zay vao tena nitsangana tamin'le antso ny antsoin'Andriamanitra azy. Ozy izy Paoly apôstôly hoe velona ao amin'ny nofo zay fa na velona ao amin'ny nofo aza dia tsy mba miady araka ny nofo. Androany ray tsika sianao te ilaza amintsika androany hoe ho avy eo mpanompon'Andriamanitra hitondra ny hafatra rehefa avy eo. Zay zavatra tenenin'ny Paoly apôstôly zay hoe lay rehetrarehetra momba ny nofo adinoy daholo aloha androany. Ozy izy eo ambany eo tsy avy amin'ny nofo ny fedin'ny tafikay fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. Te hiteny Paoly apôstôly hoe
le fedina hoentina hiady a tsy ao amin'ny nofo. Dia ozy izy hoe mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana anohatra ny fahalalana an'Andriamanitra. Androany zany a melon'ny diran'le tenin'Andriamanitra ao anatintsika dia misy zavatra be dehibe tokony ho ravany, misy zavatra be dehibe tokony ho esorina. Dia ozy izy hoe mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana anohatra ny fahalalana an'Andriamanitra. Androany misy fahalalana tian'Andriamanitra ho ampidirina ao anatiko sy ao anatinao. Amen. Fa zay zavatra izay nefa tsy afaka miditra raha vao misy zavatra efa vonona ao anatintsika. Mety tongotsika zao hoe miaraka amin'ny etaeta te iona amin'Andriamanitra, fa mety efa misy ohatra miatrika problème anankiray ianao dia efa mieritreritra solution hafa ianao. Matetika zavatra misy dia zao, rehefa miatrika zavatra sarotra tsika dia ao le manofo foana dia mieritreritra zavatra samihafa ianao. Ao anatin'ny fonao zao maresy lahatra anao iny dia hivavaka, fa manana eritreritra hafa ihany tsika ndraindray hoe rehefa tsy mety aty dia zao indray ny plan hafa. Ndraindray tsika zany manao plan A, plan B, rehefa tsy mety ty a dia tia indray solution. Dia io ny ambaran'ny Paoly apôstôly izay le fiarovana avo sy mafy zay tsy maintsy esorina aloha. Ndraindray tsika ohatra misy olona mety miatrika aretina dia efa mieritreritra izy hoe hivavaka fa raha tsy sitrana verina hinam-panafody a raha alina. Dia zay ny tian'Andriamanitra atokavana androany hoe raha vao daholo aloha le fiarovana rehetra natsangatsika. Amin'ny dika teny frantsay izy le fiarovana mafy io a dia ozy izy hoe forteresse. Zany hoe misy zavatra mihitsy natsangana, iza ny nanangana azy? Zasy ianao ihany nanangana an'le izy. Fa io no ambaran'Andriamanitra androany hoe arodany daholo aloha le zavatra rehetra mbola ekinanao dia hiditra an-tsehatra Andriamanitra hiasy. Amen. Androany a andao mentsika fotsiny fifotsika androany hifantoka tanteraka amin'Andriamanitra, tsy eritreritra zavatra hafa fa hifantoka amin'Andriamanitra. Amen. Dao tsakatsika dia ataontsika vavaka izay androany. Misaotra ray amin'ity fotoana ity ary ndreto izay manantona anao, omena ianao ny fonay, omena ianao ny fifatoanay, tsy eritreritra zavatra hafa akoatranao izay androany, satria izahay tsy tonga teto fa ianao fanamasina ny taonanay. Ary izay mihitsy nambaran'ny teninao hoe tsy misy mahay manatona raha tsy efa nitao amin'ny raiko izay avy any an-danitra. Androany izay tonga eto androany, ianao no antony natogavanay, ary ianao ny ifantohanay dia ianao ny mpanjininay sy hojerenay androany. Ary androany tompo azokafy mihitsy ny ao anatin'ny fonay rehetra ka ninonina hevitrevitra zay rehetra mbola manakatsakana anao, zay rehetra mbola tsy ahafahanao miditra an-tsehatra tena miaso eo amin'ny fiainany tsirairay. Androany koa zany arodany Jesosy dia miasa mahery ianao androany dia midira an-tsehatra eo amin'ny fiainany tsirairay indray. Ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao hiteka mafitsika indray mpanampon'Andriamanitra. Misy zavatra tiako fantatsika eo amin'ny toerana misy an' Jesosy dia misy fiainana. Tsika zao tamin'ny hery lazaina hoe tsisy fotoana eto sy rapitso 15-16 zay le izy, fa tsisy nanam-po mihitsy hoe isy fotoana indray eto androany. Dia mba fantatrareo misy fotoana ohatr' izany ny zavatra mitranga, izan'Andriamanitra ny toe-posy ao anatintsika hoe liana ve tsika, mangetahita ve tsika, dia misisika ve tsika. Fa zavatra azoko antoka dia zao, sambatra izay nona sy mangetahita amin'ny fahamarinana fa izy nofokisana. Andriamanitra manana vonona ho antsika eto amin'ity toerana ity ary azoko antoka fa tsisy miala maina eto zany izay rehetra nona nikasika Andriamanitra. Androany isy rapitsika manana fotoana eto dia amin'ny rafaka Pitsoariva manomboka amin'ny ray ora eny bypass eny amin'ny toerana nanaovantsika ny centre nanaovana rallye de miracle. Andao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Io zany alleloia. Dia za tena mino fa mititaka arivo ity Andriamanitra anomana antsika ao amin'izany fotoana izany.
ary rehefa Andriamanitra eo am-piketrehany hitanareo ohatrany hoe ao an-dakozina zany tsika androany da rehefa ao an-dakozina dia misy tenanao voky meloha amin'ny fotoana akanesany ny ambony latabatra matetika mipikenikenina tsy mahazo hotomany zany fa ny olona nasaina tsy mahafantatra hoe inona ny recette sy ny menu misitraka tsara n'ilay sakafo eny ambony latabatra satria rehefa diniana ka ny orona koa mihinan-kanina satria rehefa reny orona ilay sakafo dia mandala evavony rehefa voky ilay orona dia ohatr'izay mihitsy ny zavatra misy alohan'ny zavatra etra ataon'Andriamanitra milahady androan'Andriamanitra ny fikarakaranao ahafahanao mifantoka tsara ny zavatra mpanaoviny ianao anomponao azy mandritra ny fotoana lahady ariva eo afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra mifonao ray manontolo Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy dia sotra siakasitraka anao indray izay androany sotra ny amin'ny hery ny amin'ny tanjaka mbola omenao ny ao feo mbola afaka mampiampita ny teninao amin'ny tsirairay avy androany aoka ny herinao androany hiasa mahery araka ny teninao hoe mandehana amin'izao herina zao fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena mety hoe misy ny fatiga kely eo amin'ny nofo fa ny tanjaka ra-panahy tsy miova satria le fantsona fotsiny mety renaka fa le mampiasa tsy mety matorona rendrena fa matanjaka sady mahery ambony mahery Jesosy no anarany mino amin'izao fotoana izao Andriamanitra fa ianao ny atongavana eto iaino izay ny teninao tena olina ny sofinay androany dia aza vela izy tontolo amin'ny lalana ny fifantohanay tsy haino izay fahamarinana avy aminao mitenena ny titakarivo ity fa mihaino anao izay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Canto Lord, canto Lord. Now canto Lord, ni fiainaku. Sambatry Jesosy fa nataonao katoloatra ny fiainanay zany tsy misy idirany amin'ny hitamaso ety ivelany fa le kanto eo masonao teo mpanatanterana ny tsara sy mendrika ianao na dinika sy nijery ny fiainanay ary androany Jesosy tia meriny izay fankasitrahana feno ninonninona mety aminay ninonninona tsy mety aminay zavatra fantatray dia izao eo am-pelantanan'ilay mpandahatra endry ny fiainanay ka ny zavatra rehetra dia misy antony avokoa eo amin'ilay tontolo mpamoronana tiana ho ijoroanay ho tena karazan'olona araka ny sitraponao misaotra fa tsy nahalala ny famatsianao ny zanak'Israely raha tsy tany anefitra misaotra fa tsy nahafantatra anao mpanokatra ranomasina mandeha tany maina ny zanak'Israely raha tsy nanivaka teo amin'ny ranomasina mena misaotra fa reny karazana obstacle be dia be mifanesi ny ainana ireny dia lalana ahafahanay mifankahita amin'ny mirakla sy ny fahaiza-manaonao misaotra fa ianao mampahery anay ao anaty ady-sarotra ary maneho ny tenanao olay tokana mampandresy anay ary mitondra anay manoatra no mimpandresy amin'ny ady rehetra Jesosy misandraty ianao andro ny arivo mampianara anay anisan'ny andronay nananay fohendry isan'andro ijoroanay olay mahatoky eo amin'ilay teny fiainana sy vavolombelona ary antom-pisiny ilanao anay mitenena raiko
amin'ny anaran' Jesosy miaino anao zay amen. Tiafa mafeon'Andriamanitra mahazo toerana toko. Halleluja, halleluja. Tsy misy soa hiafa-tsy Jesosy na foko ny aretany manakarenao mananazy faliao amin'ire ao faliao miaraka mene Jesosy tokana ihany nandemantraza volamana hoe faliao amin'ire ao. Tsy misy soa hiafa-tsy Jesosy na foko ny areny tany manakarenao mananazy faliao amin'ire ao faliao miaraka aminy Jesosy tokana ihany nandemantraza volamana hoe faliao amin'ire ao faliao miaraka aminy Jesosy tokana ihany nandemantraza volamana hoe faliao amin'ire ao faliao amin'ire ao faliao amin'ire ao. Jaunina fahatelo toko faharoa na koa jaunina fahatelo toko voalohany ny andininy faharoa zay dia tsika nonana azy fa zao voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala mangataka aho na koa maniry aho mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ane ianao tahaka izay anambinana ny fanahinao na ny amina na ny ainao ihany. Teny diso fatatsika loatra vitatsika tsenjery io teny io. Maniry mba ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay anambinana amin'ny fiainam-panahinao ihany. Aitsika tsenjery zany fa ndreo retolotsika eo anatin'ny fotoana foy ny asarobidy ny fanambinana ara-panahy sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainanao andavanandro. Ny asarobidy ny fitahim-panahy tsika ohatrany hoe te ho tahina amin'ny zavatra rehetra fotsiny fa adinitsika ny eo am-pon'Andriamanitra sy faniriany ary fangatahany dia tonga tsika ho ambinina ao amin'ny ara-panahintsika. Ozy ny jaunina fahatelo andininy faharoa. Ry malala mangataka mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay nambinana ny fanahinao ihany. Inona ny tian'Andriamanitra ho lazainy eto? Maniry fanambinana izy ho antsika sahala amin'izay anambinana ny fanahintsika na ny aintsika amina ny tiany ho tenena io fa tsy esprit. Zany hoe le maha olona ho vonjena eny andalam-pamonjena atao hoe aina. Ny tiany Jesosy ho tenenina eto hoe tokony ho ambinitsika inona le fanambinana ao amin'ny aina tian'Andriamanitra ho ananana miseho eo amin'ny fiainanao hita maso zay lazay ny soratra masony io. Raha miteny an'io ny apôstôly Jauna amin'ny epistily izay nisoratany amin'ny jaunina fahatelo dia midika hoe afaky no ambinina ianao amin'ny zavatra hita maso fa tsy mitovy amin'izay anambinana ny ainao ao anaty. Matola izy fangatahana dia misy olona tena hoe manana ny zavatra rehetra fa tsy ambinina izy amin'ny ainy ny ara-panahiny ao anatiny tsy ambinina izy. Tsy voatery zany hitovy amin'ny fanambinana ny fanahinao ny fanambinana ny hita maso ny fiainanao. Matoa izy miteny hoe mangataka na maniry mba ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao. Possible zany ianao ambinina amin'ny zavatra rehetra hita maso fa tsy ambinina ny fiainam-panahinao. Io zany le fandrika mazony olona. Tsika zany na dia efa mpanompon'Andriamanitra azy
dia mila mitandriny tsara tsika ny amin'ny famonjena ny haitsika. Raha vao tsy ambinina ny haitsika fa mitobaka ny arabola sy ny fananana, nefa ny ao anatinao sy ny ainao mbola hitanao mihitsy na ny toe-ponao toy ny tsy mbola mamaly amin'ilay zavatra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ilay takian'Andriamanitra ireny, nefa mety ny zavatra rehetra, dia tadidio fandrika izany zavatra izany mety hahatonga ny mandrakizay ianao ho baraingo. Averiko, mety hahatonga ny mandrakizay ianao ho baraingo. Nahoana? Mety miaina amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao nefa mbola mamaly ny ositra. Ampiasain'Andriamanitra ihany ianao. Mety ataoko hoe olona tsy tanteraka ianao amin'izay zavatra tena hoe takian'Andriamanitra iainanao amin'ny sitrapony, nefa ohatra miditra be raha vola ary mandeha tsara ny zavatra rehetra. Dia inona no mahatonga milaza hoe fandrika ilay izy? Raha tsy mitandrintsika dia lasa antony anamarinantsika tena amin'ny toe-po ratsy tsy misy fiovana ny fampiasan'Andriamanitra antsika sy ny fanambina ny hita-maso ara-pitaovana izay iainantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ohatrany hoe mahay miaina izany ianao, tsara safidy izany, mety ny zavatra rehetra, mivavaka ianao ny am-piangonana, mitondra baiboly ianao, mihaino tenin'Andriamanitra ianao, fa ny fiainam-panahinao ao anaty tsy mifanaraka amin'ilay zavatra iainanao sy ilay fitobahan'ny zavatra anananao ety ivelany. Ohatrany mandeha ny zavatra rehetra, na be fialonana azy ianao. Ohatrany mety ny zavatra atao na ratsy toetra azy. Dia ohatrany hoe rehefa misy manontany ianao hoe tena sao dia tokony tsy mety sao tokony sao dia ianao no tokony andiny tena fa matoa ohatr'izao fiainako mety ny ataoko ary Andriamanitra momba. Lasa fanamarina tena sy hafenana ny fetezan'ny zavatra rehetra, tsy ny aloava ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Izany no antony mahasarotra ny fitoriana amin'ny olona. Mety hoe manan-karena izy fa ratsy fanahy, satria miafina sy miaro tena izy eo ambadiky ny fananany. Matetika ireny olon'ireny miseho amin'ny endrika toy ny tsy mila an'Andriamanitra izany. Ohatry zavatra rehetra ananako mananjanaka manambady, mety ny business mandeha tsara ny fidiram-bola, zavatra rehetra ny tamaso rehetra mandeha araka ny tokony izy, inona moa izay ilako an'Andriamanitra. Tena miavinavina ireny olon'ireny. Satria nahoana? Mitoky amin'ny hareny ny fony. Izany hoe hitanareo amin'izay ilay fandrika, ozy izy Andriamanitra. Ny fandrika faran'izay ratsy indrindra raha sanatria tsy équilibré. Tsy tahaka an'ilay fitahim-panahy ao anatinao ny fanambinana anao amin'ny zavatra rehetra. Dia ozy izy John, mangataka ozy izy mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay hanambinana amin'ny fiainam-panahinao. Hitanareo ilay izy lasa piège, lasa fandrika ny prospérité na ny fanambinana. Raha toa ka tsy mitovy amin'ilay fanambinanaina ao anatinao ara-panahy ny fanambinana anao amin'ny zavatra rehetra ety ivelany. Teny Jaona hoe ampifamatory amin'ny fanambinanaina na fanambinana ara-panahy ny fanambinana anao amin'ny zavatra rehetra. Raha tsy izany dia izao, amitaka anao rehefa tsy miaraka tsara ny fanambinana anao ara-panahy sy ny fanambinana anao amin'ny zavatra rehetra. Ny antony, tena misaina amin'izay ianao rehefa avy eo amin'ny zavatra rehetra izay lalovanao eo amin'ny fiainana, ho toy ny mety ny zavatra ny ara-panahinao rehefa mandeha ho azy ny zavatra rehetra sy ny zava-misy rehetra ilainao eto ambonin'ny tany. Izay mahatonga Jesosy niteny. Ho avy izy miteny, betsaka manao amiko hoe tompoko, fa tsy izay manao amiko hoe tompoko nitry ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra. Maro amin'izany ny laza hoe fa namoaka dia mihita amin'ny anaranao izay olona nampiasain'Andriamanitra. Efa naminany tamin'ny anaranao izay, efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao izay. Fa ozy Jesosy, miala amiko ianareo mpanao meloko efa tsy fantatra akory. Ma inona ny antony mahatonga an'izany zavatra izany hitranga rehefa iveriny Jesosy? Hitranga izany zavatra izany rehefa iveriny Jesosy, satria tsy mifanaraka le fanambinanaina amin'ilay fitobahan'ny fanambinana amin'ny zavatra rehetra. Lasa miafina ao ambadiky ny fanambinany hita-maso, le toetra ratsy tokony hibebahana sy le toe-panaraka an'Andriamanitra tokony hijoroana tsy nijoroana, fa sarona tao ambadiky ny fahafenoan'ny zavatra rehetra ilaina.
hitanareo a Andriamanitra dia manam-paniriana mihoatra ny atonga ny ainao ho mety sy ambony lavitra noho ny zavatra rehetra ilainao eto ambonin'ny tany. Averiko natongavan' Jesosy eto ambonin'ny tany dia antony anankitelo: amonjy ny fanahinao aloha sy ny ainao, vo amonjy ny ty vatanao ty amin'ny fotoana iverenany anovany ianao hitovy endrika aminy. Noho izany mandraka androany raha mbola ao anatin'io vatana io ianao, aza miady ny avaka eo amin'izay fomba hita maso eto ambonin'ny tany, fa ampifanandrifio amin'ilay programan'Andriamanitra ny ao anatinao mba ho afapony amin'ny fisinao eto an-tany Andriamanitra. Andriamanitra tsy fahavalo ny fanambinana anao amin'ny zavatra rehetra, fa tokony hisokatra aloha ianao eo amin'ilay fomba fijery ametraka amin'ny fitahim-panahy ho ambony lavitra noho ny fitahiana ny zavatra rehetra ilainao eto ambany masoandro. Dia za mahita amin'ity takarivo ity fa nizaniza olona manana izay fatakaran'izay androany, amerina amin'ny laon'ny zavatra rehetra Andriamanitra, ka natoinona iendriky ny fararana nisy tany amin'ny lasa ny Andriamanitra mpanokatra ny ranomasina mena mandeha tany maina ny Andriamanitra ivavahanao, azoko antoka fa iova ny zavatra rehetra. Somary etiaka ho an'Andriamanitra. Jesosy miteny, raha tafasaraka amiko ianao sy dia tsy mahay manao na inona na inona. Jona 5:15-15 Pastera, inona ary ny tokony ataoko mba hampijoro ny haiko e? Dia za teteny aminao, tsy vitanao rery io, tsy ezaka ao ny mahavitana eo. Ino antony mahatonga amin'ny Paoly ny teny amin'ny Romana 7:17-18 Paoly miady amin'ny nofony. Tsy ny tsara izay sitrako ny vitako fa ny ratsy izay tsy sitrako, raha mbola mitoetra eo amin'ny nofy ihany aho. Paoly na tsy ary tsy fahatanterahany. Noho izany tsy herintsika fa Jesosy no mahalala an'io zavatra io ao anatinao, ary izy no afaka miditra tsehatra hanampy anao ny amin'izany. Ny Efesana 4:14-15 Baiboly dia tena miteny, ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao, ovakiko kely amin'ny anaran'i Jesosy, aloha mihitsy ovakiko ilay izy a, dia hitantsika ny tenin'ny tompo Efesana 4:17-15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany no andoleko amin'ray izay azahoany fianakaviana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany anarana, mba homeninareo araky ny hareny voninahitsy, mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahy ny toe-panahinareo, mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana. Izany hoe rehefa matanjaka fatratra amin'ny fiainam-panahinao dia tafatoetra ho azy ao am-ponao Kristy amin'ny finoana. Androany a tena izara amintsika, miangavy ianao a tena arao tsara, fa izara aminao a androany le zavatra tena hoe ohatra ty ny fanamasina niditra mitondra zavatra ao anatinao. Dia izao tadidio, tsy hoe le zavatra ny ilainao na aterenao no novainy, fa ianao mihitsy no transformeny. Ianao no vain'Andriamanitra. Zay ny le objectif androany ariva. Ny androany ariva ny tanjo ny filazantsara anovanao aloha, fa tsy hoe anova ny zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao. Ny zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao mora hovaina kely rehefa miova ianao. Andahoane ohatrerentsika amin'izay le zavatra mitrangy. Inona ny tiany Baiboly tenenina? Mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, ka maka sy orona mafy amin'ny fitiavana ianareo. Ny olon'ny finoana sy manana an' Jesosy ao anaty dia olon'ny fitiavana. Mba izanareo mba ny olona masina rehetra fantatra tsara ny saka sy ny lavany ary ny avony sy alaliny, ary alala ny fitiavany Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenona anareo amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Izany hoe ny fahafenoan'Andriamanitra en plénitude ny fihetsony teny vahiny anazy, le hoe ianao feno Andriamanitra, masahana sy ohatrany hoe ianao io olona anankiray io manapatrapanana fisy ny fahafenoana eo anatinao. Zay ny tanjona farany ao ambadiky ny sekoly no fanompoana sy fiombonana amin'Andriamanitra. Inona zavatra nataon'Andriamanitra voalohany? Zay nandray an' Jesosy dia nomeny hery. Dia inona nataon'Andriamanitra? Ny atonga anao ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsy homena hery aloha ianao hiteny amin'ny teny tsy fantatra sy nasitrana amin'ny marary, fa ny atonga anao ho zanak'Andriamanitra aloha. Ahoana miseho an'ilay izy? Io hery io zany rehefa tonga ao anatsika, tsy hoe tonga dia miteny amin'ny teny tsy fantatra tsika, na mamoaka devoly avy hatrany, na mianjera, fa ny tena hery dia anao mahavita mandaha izay zavatra tsy tian'Andriamanitra ary manaiky izay zavatra tadiavin'Andriamanitra aminao. Ny fanamasina zany rehefa tonga ao anatinao dia zao ianao no vainy. Ny olona feno fanamasina dia olona no vainy fanamasina hifanaraka amin'ny toetra an'Andriamanitra. Ahoana fisehoan'ilay izy? Manomboka vitanao mandaha, tsy avonavona,
teteny amintsika fa ny mandroaka devoly mora noho ny mandahatena hiala amin'ny feo an'ny nofo sy ny toetra ratsy. Averiko aloha averiko tsara. Mandroaka devoly faran'izay masika indrindra eto ambonin'ny tany mora kely noho ny mandahatena mandany tenanao tsy iay no feo an'ny nofonao hiala amin'ireo toetra ratsy rehetra zay tsy akasitran'Andriamanitra mbola mitady hitapikitra sy hafinafina ao anatinao ao. Ny olona atao hoe feno ny fanamasina dia ovain'Andriamanitra ny ao anatiny, manome hery atsika izy, ananatsika ny toetra n'Andriamanitra, bosta ny fanamasina, anova ny toepanatsika hifanaraka amin'ilay endrika tian'Andriamanitra, ahitanantsika amora ny fitarian'Andriamanitra atsika amin'ny zavatra tsy takatry ny saitsika tia no hampanovina atsika. Hitanareo? Arakaraky ny mahamora ny fanovan'Andriamanitra anao, ny mahamora koa ny fahazakanao andray ny feo an'Andriamanitra maniraka anao anao zay zavatra tsy takatry ny sainao. Rehefa ianao zany manaiky ho transforme ny fanamasina dia manamora anao ho tariana ny fanekenao. Safidy no ilain'Andriamanitra. Androany tena hiditra lalina miangavy tena mienoa fa zavatra sarobidy be ilainao amin'ny sekoly ny fiainana no zaraiko androany. Raha vao mora ianao manaiky ho tefeny fanamasina, ho amboariny fanamasina. Mora ianao tenen'Andriamanitra hoe zay le toetranao zay mihitsy le tsy tiako tsy mampety anazy zay. Henonao mihitsy izy ao anatinao hoe zay indray ray niambo fa mialana. Avy ao anatinao ao orgueil, tena henonao mihitsy hoe zany le avinavina fa mialana. Dia ao anatin'iny mihitsy ianao no filahan'ny fanamasina hoe eo amin'izay raha fa ampidiriko ao anatinao, meko hery ianao ahafahanao mandresy an'izany. Dia hitanareo zavatra mitranga, meko ohatra nareo. Fantatrareo ve fa hoe fa maninona teo Karmela ny sahatonga namaly ny antso ny Eli mpaminany, ny mpaminany mibala 700 lahy. 700 ny mpaminany mibala. Dia enjeu ny aindry zareo tena miantra manaina le zavatra hitranga ao Karmela io. Raha ohatra ka fantatra ny zareo hoe ho faty izy rehefa tsy hamaly bala, tsy tonatonaneo zany zareo satria ho tapadoha izy ny defia, ho tapahandosy vonoana zay manompo Andriamanitra tsy mamaly amin'io fotoana io. Dia manontanianareo a fantaniana petrako valio le izy fa maninona ry zareo sanaka eo an-tendrombohitra ny tetitena sy nampahorony tenany ny antso hafa oveny an-danitra tamin'ny alalan'ny bala valiny namaly foana le izy hatramin'izay. Namaly zany le hafa oveny an-danitra hatramin'izay. Fa naninona le izy no absent tamin'ny teo Karmela tamin'ity indray mitoraka ity? Ny antony dia tsotra. Ny vokatra fandatsahana afo dia vokatra mahagaga hita maso eo amin'ny olombelona tsotra. Ohatratsika zao olona tsotra tsika dia gagatsika hoe misy mivavaka, misy manao fihetsiketsehana dia latsaka ny afo avy any an-danitra nefa tsisy nininona teo dia latsaka ho azy le afo. Mandatsabaratra zany ohatra zany. Dia zao reo zany mbola natoko hoe ety ihany ny fandehan'ny toetra raha. Ary tsy tonga teo reo raha tsy fantany hoe izy zany zavatra zany. Noho izany ty resaka ity tsy any amin'ny resaka vokatra manaitaitra. Satria na mpaminany mibala na Eli dia samy navita nandatsaka afo avy any an-danitra. Hitanao le izy tehiteny aminao tsy vokatra le izy fa présence le izy. Ny lanja ny fanotronan'Andriamanitra raha oharina vokatra hita maso fahaiza-manao tadiavin'ny olona. Raha eo Karmela ianao zao ohatra hoe eto sika dia zao aza manao tahaka mpaminany bala 700 lahy miezaka amin'ny fomba ivelany hiantso ny Andriamanitra, manatety tena, mampahory, miorakoraka, reraka fa tsy tonga bala, aza manao ohatr'izay. Ny antony dia tsotra, raha filana ny mahatonga no tonga eto hoe mila vokatra ianao na ny devoly koa aza afaka ny mesantoka. Fa le izy tsy resaka vokatra, raha vao foam-pahoriany zavatra ilaina tonga dia mora fitahany devoly ianao hitodika any amin'ny lalina tsy tokony ho alehanao. Fa zao ny zavatra mitranga.
rehefa tonga Eli dia zao misy fanahy mifankahita tonga le mahery ambony mahery sady tompony zavatra rehetra tonga dia nipiriny bala mihitsy no nipirina tsy présent rehefa présent ny Andriamanitra Eli iny le nolazaiko hoe tratra ny couvre-feu spirituel zany hoe présent Andriamanitra tonga dia absent daholo ny ambony rehetrarehetra satria Andriamanitra ny tompony teny farany ary izy no alpha et omega rehefa tratra ny couvre-feu le devoly atao hoe bala dia nangina ny hery hafa rehetra tsisy hery manam-pahefana tsony eo amin'ny toerana tena misy ny fahefan'Andriamanitra satria maneho ny mampahary azy Andriamanitra Eli nandresy mpaminany 700 lahy tsy nisy amin'ny mpanohatra akory no ampangovotra ny Eli fa Eli nahatoky fa Andriamanitra mahery miaraka aminy mitsoka sy natahotra ny devoly izay manao menace tady ohatrany hoe atonga ny ainy Eli oringana fa rehefa présent Andriamanitra dia zao tonga dia tsy hita fotsiny fanitsoka daholo mpangalatra sy ny mpisandoka rehetra satria ny tompo toerana sy tompo ny fahefana amin'ny zavaboary rehetra dia tsy misy ankoatran'Andriamanitra rehetra dia fantatrareo na tonga ny Eli no amarinina le toe-po ny fikitra tamin'Andriamanitra mijoro ho an'Andriamanitra mangetaeta ny verenan'ny Israely ho amin'Andriamanitra mba fantatrareo ny intérêt an'Andriamanitra ny tanjon'Andriamanitra ny tombono an'Andriamanitra ny tao am-pony Eli noho izany tsy nanome asiny na lanja ny ainy akory izy raha oharina amin'ny objectif ao anatin'ny fony tanjona anatin'ny fony mitovy amin'ny etaeta an'Andriamanitra hamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana zany hoe ny fahagagana mitrango eo amin'ny fiainanao dia tokony akasika amin'ny fiainan'ny hafa amerina azy ho an'Andriamanitra tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra dia hitanareo ny zavatra nisy vo vita le Karmela taovadreo ny tanan'izay mandeha vo vita le Karmela ravany teo nandresy Eli nandresy Jehovah Andriamanitra n'Israely verina tamin'i Jehovah amin'ny fony Israely eny Jezebela rihatranony ery tonga ny afatra avy any mbola za koa za ozy izy Jezebela vonoko ataoko ohatra ny fatim-biby ny Eli iny dia inona ny réaction any Eli ozy izy ianao nangovotra sy natahotra izy dia nangatraka fahafatesana tamin'Andriamanitra Jehovah esoriny aiko tonga dia mipara rehetra izy dia natahotra nefa jereo ny fahaiza-manao ny fa mavity izy mandatsaka afo isak'izay misy manohatra ka miteny izy hoe ok latsaka aminareo ny afin'Andriamanitra dia milatsaka ny afo zany milatsaka foana raha ohatra zany izy ka tonga saina dia niteny hoe Jehovah mba eno zany dia raha vao nangataka afo izy dia nizeran'ny afo tany koa Jezebela fa izy zany tsy tonga saina fa inona ny réaction-ny voalohany ny réaction voalohany tonga dia natahotra izy enoy amin'izay le zavatra tiako hozaraina aminao raha nandresy mpaminany 700 lahy izy no ny herin'Andriamanitra nitsoka sy natahotra ny fahavalo ny fanahy ny bala mihitsy tonga dia absent satria nanotrina azy Andriamanitra menasy kely ny Jezebela vavy kely rihatrano be vava ary ny antsony fahafatesana tamin'Andriamanitra hoe vonoa io ny izy Andriamanitra dia ok zay inona ny zavatra tiako tenenina mora ny mandrava sy mandresy devoly noho ny mandresy attitude na ny ao anatinao mora ny mandresy hoe mpaminany bala misapatitaka fa présent Jehovah fa sarotra be zany hoe tonga dia nahery Eli fa ny attitudeny vao nahenany tenin'ny Jezebela izy tonga dia niororo fony oka ho faty ka ny manovanao tsy vitanao fa mila ny fanamasiny ianao manampy anao tsy maharety eka ao an'Andriamanitra ny fanamasina rehefa miasa dia mampahery antsika ao anaty ahatonga antsika andresy karazana tahotra fanahina fialonana fakalana toeriny fanamasina ny asan'ny nofo reo fiatsaram-belatsia reo karazana toetra hafa rehetra tsy mamokatra fanahy ny mampandresy antsika amin'ny fahazaran-dratsy fanahy ny mampandresy antsika amin'ny fanamasina amin'ny zavatra tsy mety rehetra ao anatsika ka ny mahatonga antsika tsy afaka mihitsy mijoro fa mianjera lava dia satria tsy ao tsara ny ara-pananao miteny ianao hoe tsy sainan'izany tsony Andriamanitra tsy ianao an'izao tsony allez voir après 5 minutes io fa miverina ihany tratro teteny aminao avelo Jesosy asa
avelao nyfanamasina azo aina ao anatinao. Mila fenona ny fanamasina ianao. Tsy ampy ny fampiasana fanamasina anao. Ny olona rehetra rehefa hoe feno ny fanamasina dia any amin'ny fampiasana daholo ny ao anatin'ny lohany hoe ampiasa ho Andriamanitra. Tsy ilaina ianao ampiasaina miaraka amin'ny toetra ratsy. Lasa fanamarina tena le fampiasana nefa ianao tsy délivrer akory ao anaty. Omeo ny fanamasina ny ao anatinao aloha. Ho ento ny fonao, ho amboary, ho volavolainy, ho ampijoroany ifanaraka amin'ny sitrapony. Fa ny mahasoa an'Andriamanitra kokoa ianao miova sy mijoro araka ny sitrapony mialohan'ny fotoana tena anehoany ianao amin'ny voninahity. Asa toko voalohany dimy fahavalony e. Hoy izy hoe aza mialo tanàna nareo izy ho fenona hery. Mba ho vavolombeloko nareo izy Jesosy ao Jerosalema, Jodia, Samaria, hatrany amin'ny farany taminy. Zany hoe fa azo heny nareo amin'ny latsaha fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema, serany Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Midiky fa le vavolombelona ny Jesosy io zay hoe témoin ny Jesosy. Vavolombeloko izy Jesosy. Ny vavolombelon'i Jehova, Jesosy rery. Noho izany antikrista izay milaza fa vavolombelon'i Jehova ankoatran'i Jesosy. Tsika tsy afaka hanantona ny ray fa tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Dia hozy Jesosy eto milaza tsy vavolombelon'i Jehova no misy fa vavolombelon'i Jesosy. Témoin de Jésus no misy fa tsy témoin de Jéhovah. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Alléluia. Tsy ampy zany no fampiasana Andriamanitra anao. Tsy ampy le izy. Matoa ny vorina amin'ny mpianatra ho fenona hery. Reo ny talohan'io namorina io fa nampiasain'Andriamanitra naniraka 70 lahy izy, naniraka 12 lahy izy. Dia hoe demoniasa manakena feno hery ry zareo. Efa nampiasaina ry zareo. Fotry Jesosy tsy mahazo efa nandeha teny ambony rano Petera tompoko. Fa tsy hoe rehefa nandeha teny ambony rano dia tonga dia mahazo mandeha tsy mivory eo amin'ny efitra ambony. Fa ny fahafenon'ny fanahy anatin'ny mpianatra tsy dia any amin'ny tanjo nampiasan'Andriamanitra loatra. Olona efa avy nandeha teny ambony rano, olona efa nahita ny Lazarosy natsangana tamin'ny maty, ny rana nahita ny asan'Andriamanitra goavana, mbola saina mivory ihany aloha, homanina vao irana. Le tena vavolombelona tsy hoe ampiasaina mirehitra be ao anaty fanamarina tena, fa hovaina mba hanana ny toetra an'Andriamanitra hisarika ny maro ho ao ambalan'i Kristy. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Aingony fotsiny ny fampiasana anao, fantanjona fampiorenana anao. Misy olona eto androany anorona anao Andriamanitra. Ary ny zavatra azoko antoka ho diso adresy Satana raha ianao ny programmeny devolo hoe ho fantsony opelantanany ho amin'ny fanamarina teny zany. Zavatra azoko antoka manomboka androany dia zao, hiasy ty teny ty androany dia ho amin'ny efitra ambony daholo tsika manomboka mandiny tena, mandroso, manokatra ny fotsika mba ho fenona tsara alohan'ny andran'Andriamanitra tsika tsy marety eka ao an'ny tompo. Ka tsy ampy ny hoe ampiasaina fa mila fenontsika, mila miovitsika. Ny fanamasina rery no afaka manamboatra ny ao anatinao, mandamina ny ao anatinao mba hiaina le fiainam-baovao. Raha tsy eo izy tsy vita io, manekena ho tarihany. Ary rehefa tarihany ianao dia tadidio, vokatra aloha vao fiasa. Vokatry ny fanahy aloha, mety ny fanahy, afaka mampiasa anao ny fanahy. Raha mety ianao no amboariny sy volavolainy hifanaraka amin'ilay karazan'olona mety aminy. Ahoana ny ataoko? Inona no ataony voalohany eo fiainako? Inona ara zany ny zavatra tokony ataony voalohany? Paster le voalohany mihitsy. Avery kely le voalohany mihitsy hoe inona le voalohany tena ataony atao anaty. Voalohany tsy tonga dia hoe omeny anao ny teny tsy fantatra aloha. Manovantsika izy ho zanak'Andriamanitra. Zay le hoe zay nandray dia nomenery ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa inona aloha le zanak'Andriamanitra? Ny zanak'Andriamanitra dia tadidio izay olona anankiray manaiky novain'Andriamanitra. Zay le hoe niditra ny fanamasina dia nanova-toeranao izy ho zanak'Andriamanitra. Le fiainam-baovao ao anatinao. Omeny anao fahatsapana sy toky ao anaty, omeny fanamasina anao fa tena zanak'Andriamanitra ianao. Ny zanak'Andriamanitra dia tadidio tsy hoe ampahereziny ianao eo ampiatrehana, fa izy no hery ahafahanao miatrika. Tsy mitovy zay. Averiko. Tsy hoe omeny hery ianao eo ampiatrehana, fa izy mihitsy no hery ao anatinao eo ampiatrehana. Ninona zava-tsarotra atrehanao tonga dia fanamasina mihitsy no ao anatinao. Zao no mampiavaka an'io zanaka io.
rehefa tena tanteraka ny firaisanao amin'Andriamanitra, communion, zay mahatsara ny communion. Ny communion rehefa tanteraka dia omen'Andriamanitra anao ao anaty ny fahatsapana fa tsy misy zavatra ratsy mitondran'Andriamanitra anao na mifanohatra amin'ny fomba fijerinao azy ny fiatrehanao an'izany ety ivelany. Io fahatsapana io zay no mahatonga milaza hoe ny fidiran'ny fanamasina voalohany manova fahatsapana izy, anananao an'ilay tena endrika amantarana fa zanak'Andriamanitra ianao. Io zanak'Andriamanitra io dia manana ny fahatsapana any anatiny, fa rehefa naterak'Andriamanitra izy na mifanohatra amin'ny zavatra eritreretin'ny sainy aza ny zavatra mitranga, dia manam-pitsarana izy ao anaty hoe ny rainy tsy hanary azy ary ny rainy momba azy. Mety misy antony ny zavatra ateny fa tsy voatery ho takatry ny sainy rehefa eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainany. Zany atitudiny io zanak'Andriamanitra io. Manova fahatsapana ilay izy. Ny fahatsapana ao anatinao no ovain'Andriamanitra. Fa tsy tonga dia miazakazaka Andriamanitra manova zavatra eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra tsy miezaky ny andresy lahatra ampandroso anao amin'ny fetezany zavatra ilainao ety ivelany. Fa Andriamanitra miditra ao anatinao, manovanao, amaro-toerana ny fahatsapanao, tsy ovaova amin'ny zavatra mitanga ety ivelany. Fanamasonao ampio zay androany. Zay mahatonga ny Timoty 2:1-7. Timoty 2:1-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika, fa fanamahery sy fitiavana ary fahononantena. Tatsika ve ilay izy? Le fanamahery io dia fitiavana sy mahonon-tena ianao. Zany hoe mandrafitra ny fijoroanao sy manova ny fahatsapanao ao anaty. Mahatonga antsika mahatsapa voailika dia satria adinitsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Tsy tokony mora tafotoana io zanak'Andriamanitra io. Satria ny fahatsapanao fa ao anatinao Jesosy dia ianao loharanom-pitiavana. Loharanom-pitiavana ianao. Ahoana ilay hoe loharanom-pitiavana? Manana an'izao fomba fijery izao ianao, ny olona rehetra natao tiavina fa tsy andrasana valim-pity. Dia hitanao zavatra mitranga, na mety misy zavatra manotona anao aza dia tsy mahakasika anao ilay izy any anaty. Satria fantatrao fa ilay Andriamanitra fitiavana no miasa ao anatinao. Zany hoe fefen'Andriamanitra sy arovany fonao, tsy ho mora tafotoana sy ho mora malahelo. Zay ilay fahatsapana voalohany. Retsika mihitsy ny fiasan'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatsika amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanamasina. Ny fahatsapana faharoa mahatonga anao mbola mety hoe teiseo na ireare, dia mbola adinonao ihany koa fa zanak'Andriamanitra ianao. Jereo Jesosy tsy nila niseho izy ho zanak'Andriamanitra, fa izy efa nalala fa zanak'Andriamanitra izy. Raha vao tsy maro-toerana ny fahatsapanao, ny toerana mahazanak'Andriamanitra anao, dia tadidio manomboka amin'izay ianao tianeo an'ilay izy amin'ny olona ety ivelany. Mila azontsika antoka fotsiny ny identiténtsika. Dia zao tsisy avinavina sy fiheveran-teny ho zavatra zany io, satria zay mihitsy ny fiainan'i Jesosy. Jesosy na indray mandeha azy mbola tsy nisy présente zany hoe za zanak'Andriamanitra. Noho zany tompony teny eto. Reny fampianarana mametraka reny zany hoe zanak'Andriamanitra ka ohatran'izao. Teny aminao tsy dia tena fahendrena loatra. Satria aoka ao aminareo zao sainy izao, zay atao amin'ny Kristy Jesosy koa. Aoka ao aminareo, ao amintsika zao sainy izao. Na dia manana ny endrik'Andriamanitra azy izy, dia tsy ny fikiriny mafy ny fitoviana tamina ny filazana hoe manana ny endrik'Andriamanitra izy, fa nanetri-tena olona izy. Ary tao anatin'ilay fanetretena olona nampisandratra n'ilay hery mahazanak'Andriamanitra azy. Zany hoe rehefa eo amin'ny nofo ilay zanaka dia natao hanetri-tena, satria zavatra mampanetri-tena ny tian'Andriamanitra isehoana amin'ny alalanao. Rehefa Andriamanitra ny niseho dia tonga dia tsy olona ianao e. Satria tsy ny olona rehetra no hoe miteny dia marin'Andriamanitra na tsy takatry ny saina aza ny zavatra teneniny. Fa maro-panehoana ilay izy fa ao anatinao ny fahasoavana. Zay mahatonga ny Baiboly milaza ny fanamasina dia maka fahasoavana ao amin'i Jesosy dia mameno an'izany eo amin'ny fiainan'ny olona izay manetri-tena. Fa manome fahasoavana bebe kokoa izy
fa Andriamanitra manohitra mpiavinavina fa manome fahasoavana ho amanetry teny izy. Fa avy ao amin'i Jesosy no resantsika fahasoavana, manampy fahasoavana. Dia zarazana ny samy hafa fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy ray ihany. Satria ny fanahy no mizarizany ho an'ny olona tsara avy. Ka ny fomba akse sy varavarana ahafahana mitombo amin'ny fahasoavana, maneho ilay endrika mazanak'Andriamanitra anao, dia toe-panahy atao hoe fanetretena. Vokatry ny fanahy manandratra antsika sy maneho antsika eo amin'ilay toerana mazanak'Andriamanitra antsika. Jereo Jesosy tsy mila niseho izy fa nasehon'Andriamanitra. Dia izay mahatonga ny Baiboly milaza fa zao voary rehetra zao dia miaraka maniry fatratra. Fa maninona voary ny maniry? Aiza ihany ary ilay zanak'Andriamanitra nefa betsaka ny nateraka indray. Misy zavatra tsy tafiditra miresaka amin'ny tenako ve zahako? Azonareo ve zavatra tiako zaraina? Efa izahako mandeha moramora. Fa maninona be dia be ny nateraka indray manana an' Jesosy? Fa maninona ty baraingo ty no mipetraka? Ny voary rehetra miandrika maniry fatratra, mifampisehoana andreo vrai zanak'Andriamanitra. Zany hoe efa mibedesin'Andriamanitra voary, tsy anaiky na iza akoatra izay tena mahazo ny akoron'Andriamanitra hoe zanako ihany no miseho eo vao manaiky nareo. Satria Andriamanitra nampifamatotra ny faneken'ny zavatra rehetranao amin'ny endrika hanekenao an'Andriamanitra. Nampifamatotra izy ny zavatra rehetra amin'ny faneken'ny zavatra rehetranao, misy idirany amin'ny fanekenao an'Andriamanitra. Inona no lalàna fa zanaka ianao? Voalohany, ny fitovianao toetra amin'i Jesosy. Fitoviana toetra amin'i Jesosy. Sy ny fitondranao ny anarany. Zay natonga ny Petera teo amin'ny vavahadiny tsara endrika, misy zavatra adinika. Volamena sy volafotsy, fanomezan'ny olona. Ny olona rehetra afaka hanome azy. Fa za manan-javatra atao anatiko. Zay tsy hanananao le izy, fa hananako le izy dia azoko menanao. Satria za tsy mitovy aminao intsony, fa za efa zanaka. Ary androany ambazanaka manan-javatra, manana an' Jesosy dia afaka izara an' Jesosy. Halleluja! Ny zavatra voalohany, alalàna fa zanak'Andriamanitra sika dia misy révélation miafina, na fanambarana miafina ho amin'izany ao anatsika. Inona le izy? Voalohany indrindra, tonga dia mananantoka ianao fa tianao ny ray. Tianao ny rainao. Maty Jesosy rehefa tonga zanak'Andriamanitra izy. Natongavan' Jesosy ho zanaka dia maty eo amin'ny nofo. Ty zao fampianarana ray. Tonga zanaka Jesosy dia maty teo amin'ny nofo izy. Efa tsy tonga zanak'Andriamanitra izy raha mbola teny tamin'ny voalohany. Fa rehefa tonga nofo ny teny vao nananjanaka ny ray atao hoe Jesosy. Tsisy fiantsoan'Andriamanitra ho ray raha tsy tamin'ny teny tonga nofo teto ambonin'ny tany atao hoe Jesosy. Noho izany tamin'izy tonga nofo mety maty vao natao hoe zanaka. Dikan'izay rehefa tonga zanak'Andriamanitra Jesosy dia maty izy teo amin'ny tenany. Ianao zany tsy afaka lazaina mihitsy hoe zanak'Andriamanitra raha tsy maty amin'ny tena. Misy zavatra tsy azonareo zavatra tiako tenena. Ty hafa mafy an'Andriamanitra raha azonareo izy. Lesona voalohany anehoana fa zanak'Andriamanitra tsika dia isika maty eo amin'ny nofo. Ny fanekena vaovao dia manomana antsika eo amin'ny tanjona anankiray izotra sy iaina ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekentsika ho faty eo amin'ny nofo. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny zana latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana manak'izay. Raha vao fantatsika izany fitiavany iray izany dia misy fanasitrana sady eo amin'ny amina na eo amin'ny aina rehefa renao sy sapanao ny fitiavany iray ianao. Ahoana moa ny lalako hoe ty, ahoana moa ny atsapako hoe ty ihany ray. Ny zavatra rehetra ataon'ny ray dia manandanja amiko na tsy takatry ny saiko azy. Ho azavaiko aminao kely izy ny amin'ny zavatra nitranga toy ny tantaram-piainana zanak'Israely dia ho fantatsika ilay zavatra tiako hatongavana amin'izay. Ahoana ny fizotra ny fahalalantsika ny fitiavany ray miatrika ny fiainana mifanohatra amin'izay iverintsika fa tena fitiavana aizantsika mitiana ny ankonantsika azy. Jereo ny zavatra mitranga eto. Alleluia. Rehefa mitombo amin'ny fitiavan'Andriamanitra ianao dia manomboka mijoro ianao miatrika ady. Satria ny fitiavany sy ny fahatsapanao an'izany fitiavany izany dia mitona anao hijoro sy hatoky azy na mafy sarotra azy ny zavatra lalovanao. Ahoana moa?
andriamanitra ty kanefa izy namelany olony Israely io iaina 700 taona tany amin'ny fanandevozana tany Egypta. Raha nita maso zany de ohatrany hoe raha ive ty de amelanao andevozana 700 taona ny amin'ny tany zay tsy anao. Zay zao fitsarany tany zay. Tsy azontsika amin'ny baiboly fa raha azontsika amin'ny baiboly de andao azavaiko amin'ny antsipiriany kely fotsiny hoe inona ny antony. Raha tsy tonga tany Egypta ny zanak'Israely de tsy tonga vahoaka be satria tonga tao Goshen izy vao nanomboka nitombo isa maro ny zanak'Israely ny amaro izy. Tsy foko kely fotsiny raha tany Kanana izy de foko kely ihany. Raha tonga tany Egypta izy vao nitatra tao anaty fahamarony. Aza adino fa fanandevozana ny fijerin'ny olona fa fitombona no hitan'Andriamanitra. Isika zany tsy tokony ametraka ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainantsika eo am-pelantanany. Aza malaky mitsara amin'ny fomba hita maso hoe fanandevozana io fa mahita zay hitan'Andriamanitra. Raha zanaka tonga de manakina fotsiny hoe ny raiko rangatsy ampahory azany fa matoa hoentina any amin'ny tany zay tsy azy ahako. Misy lalana sy programa tiany hitondrana any. Azanazonareo le izy. Egypta ny toerana ny tehirizan'Andriamanitra azy tao anatin'ny mosary tamin'ny andron'i Josefa. Ary tiako marihana fa ny Egypta tamin'izany ohatra ny États-Unis première puissance mondiale amin'ny resaka économie tamin'izany fotoan'izany Egypta. Midika fa ny hoe andevy tany Egypta de tadidio miadana lavitra noho ny olon-tsotra tany amin'ny firenen-kafa. Ny vola azo ny mpiasa madinika any amin'ny firenena mandroso de mitovy amina karamana ministra any amin'ny tany andalam-pandrosoana tsy mandroso. Raha ohatra ka tokony ho fahatany Kanana ny zanany de nanomana Egypta izy ialohany. Tany nampitombon'Andriamanitra azy. Ary rehefa dinihana ny tantara sofa nisy passage Egypta. Fa raha tsy nisy passage Egypta sy fampahoriana tsy afaka nahitan'Andriamanitra tany anefitra ry zareo mandrapatonga azy tany Kanana. Ka ny lalana rehetra hitondran'Andriamanitra eo am-pelantanany fotsiny ataovy azo antoka fa rehefa tonga zanany ianao izy mikajy ny omeganao fa tsy anjaranao zany tsy marety ekao an'Andriamanitra. Mahitry reto hoe tsy maintsy niofa natany Egypta izy. Ny any tamin'izany no ohatrany hoe tanàna feno famirapiratana amin'ny resaka architecture sy fananganana trano construction koa. Fananganana trano bâtiment sy zava tany raha tsy niofana tany zareo tsy afaka anangana ny Kanana. Noho izany sady lesona ny raisina tany Egypta nasaina ny asa izy tany Egypta fa izy milaza aminao fa andevy izy tany Egypta amin'ny fotoana ny voany fony Egypta fa nentin'ny voaka daholo zay nangony taona dikan'izay mpanangona izy fa tsy andevy. Zavatra tsy azonao le zavatra tiako izarao. Zao tiako tenenina, tiako tsorona fotsiny ty famarinana ty atovy zay nanao fahatsapana ao anaty fa zanak'Andriamanitra. Tsy hoe minkona fotsiny zanak'Andriamanitra. Kitikity eo zavatra tsy zay le izy. Kitikity eo fa za zanak'Andriamanitra. Tsy zay le izy fa io zavatra miorina lalina ao anaty misy fototra io reny ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra io tena mahatoky ianao ny tanany rainao. Amen. Ninona fahoriana mitranga androany mety tsy fantatra zao ny antony tsy fisikanina androany. Fa za sur fa misy programa miafa no ambadika zany. Iza moa nalala fa tamin'ny fotoana nandanako tongotra 100 kilometatra 500 kilometatra nandeha nitoro filazantsara tany ambanivohitra. Safotra fa tsisy nanome voatabia fa noana. Fo avy any tsy monmonina fa natanjaka tampoka de niazakazaka nandeha nisaotra an'Andriamanitra nody tany an-trano tamin'izany. Taty aoriana Jesosy niteny hoe Rodolphe ahoana manomboko zao tsy orianina zany ianao sy ny taranakao hatramin'izao komandrak'izay. Halleluja. Zany hoe misy zavatra lalovanao amin'ny fotoanany ohatra ny fangiry fonina fa planina tian'Andriamanitra hitarafana ny toe-ponao fotsiny ohatran'ny Abraham alohany maray ny firenena maro azy. Mon frère, ma sœur, halleluja. Sakafo masom-pananao fa fitiavan'Andriamanitra na mangiry friry aza ny zavatra lalovanao androany. Misy olona eto androany hitanao manokan'Andriamanitra. Misy olona androany hitany fiainanao manokan'Andriamanitra. Ho fantatra ao anatin'ity filazantsara ty androany fa tsy lalana tsy nety akory nitondrany ianao hatramin'izay. Na avelan'Andriamanitra iseho reny fa manana tanjom-pihavarana tsara lavitra Andriamanitra. Ka ninona fedina rehetra mitambatra fitsosona tia ny devoly amelezana anao anankiray ihany ny anarana fantatra hatramin'izao tsy ambinina. Tsy ambinina ho ah. Alléluia. Nul ne sady sisy effet sans effet.
tsisy fiatraikany. Alleloia. Lasa nanana traikefa ny zanak'Israely. Mila fantatrao fa tiany ianao. Ary tiany ianao zay rehetra hitondrany ianao io satria zanany ianao. Raha tsy zany dia lany andro mpanoherana azy ianao amin'izay tiany anefena anao. Andriamanitra malala ny apitsinao dia manomana anao izy sy manofana anao ny androany. Manofana anao ho pampahery izy. Zany no anton'ireny karazan-javatra be dia be lalovanao reny. Teseho izy alalanao azy bebe kokoa. Hitanareo arakaraky ny mahatsisy zavatra enterana tsoa no mahavoamay mampiariary ny famatsiana avy any an-danitra. Raha tsy dezerana tsisy lanitra nisokatra nandrotsaka many. Fa raha mbola nieritreritra ianao any dadatoa azy inanan-kanina ilaina inona manaky dadatoa raha mbola azo mamatsika. Fa rehefa any amin'ny dezerana misokatra ny lanitra. Mahatonga ny sainao tsy misokatra hoe eo Andriamanitra dia satria mbola misy olona asolonao ny toerany na zavatra. Rehefa fantatrao fa tianao izy, ifikiry fa tsy lavitra anao izy. Ary izy manana saina mpitombo anao lavitra noho ny fahitany masonao anao. Indraindray isika mampitovy fitiavan'Andriamanitra antsika amin'ny fitiavan'ny olona tsotra. Tena tsy misy idirany mihitsiny. Tsisy idirany amin'ny fitiavan'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra. Ahoana? Fitiavan'Andriamanitra tsy haintsika hazavaina. Fa ny an'olona mbola misy antony matoty izy. Matoy ny tianao ny olona, fatanao ngamba mbola mety hoe mihevitra azy na mikarakara azy. Za zao olona faran'izay tsy tia mijery kaka, na hoe fofona kaka, fa voateraka ny zanako, dia hoe nietiko misy dia gaga be afa tena tsy nampany anany jery an'ilay kaka. Hoa io kaka kely kaka. Le kaka sy no manatina koso kaka ny zanako. Nefa izy mamofona tsy hainao fofona satria tianao le zaza. Toy Jesosy, nareo na dia ratsy aza, manome zavatsoa ny zanakareo. Maika afandrainareo izay any an-danitra. Mbola tia lavitra noho ny tiavany ray aman-dreninareo anareo. Miteny izy, mety manadiny zanany nova ny vehivavy ka tsy hamindra fomba leko ny kibony. Eny, mety manadiny ihany reny. Reny amin'ny zanany. Foziz'Andriamanitra, za kosa tsy manadino anao mandrakizay. Ny reny niteraka anao na neny izy dia mivoaka ianao, fa za nombohana ny tanako. Indro vita tomboka vatsy eo ampelantanako ianao, le fonina ny tanako. Ka Jesosy tsy teto le fonina fa eo ampelantanako, vita tomboka vatsy eo ampelantanako. Dia raha misy zany miteny anao manao hoe iza marina ny resa reny tena teto ve Jesosy nombohana sa teto? Baiboly jerena ny boky Isaia, vita tomboka vatsy eo ampelantanako ianao ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Ny olona tianao raha mbola tsy hitany faratsianao. Fa Andriamanitra tiany ianao na fantany aza sy hitany isan'andro ny ao anatinao. Izy ny mahalala anao mihoatra no fahalalana ny tenanao azy. Mba sainy taminao le niodina be reny, efa hitany reny fa tiany ianao. Fa fony mbola mpanota azy ianao, dia efa livreny mialoha ny fitiavana satria maty hamonjy ianao izy. Ny fahavonona amin'ny famindram-pony talohan'ny fotoana niodinanao. Ka ny fitiavany tsy misy condition, tsy misy tambiny, tsy hoe mety ve ianao sa tsy mety, fa izy mihitsy ny fitiavana. Tiany Jesosy ianao natohinana. Fitiavan'ny olona mitaky valim-pity, vao mety fa nen'Andriamanitra tsy izay fa natiorany mihitsy ny fitiavana. Taminao mbola tsy nanao louange akory na adoration na mivavaka dia efa tiany ianao. Efa tonga taloha ny fitiavany. Tsy hoe provoquentsika amin'ny hira vao tena rentsika izany. Fa zavatra efa mipetraka mialoha amin'ny fotoana izany, hiranao sy anionao fa tianao izy. Ataovy amen moa. Ny antom-pisitsika dia ny anio ihany koa amin'izao androm-pahavelomantsika eto ambony tany izao hoe tiantsika Andriamanitra. Efa nasian'Andriamanitra ny fitiavany antsika mba hampifantoka antsika tsara, ahafahantsika tena hoe mandroso miaraka amin'ny Paoly ny teny. Hitako amin'izay no tonga amin'ny Paoly ny teny izany. Aleluia. Hoy izy Paoly azafady. Izy no nampisaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy.
fanenjena ve mosary ve fahafatesana ve zavatra amin'ny ankehitriny ve sa ho avy fa ny amin'izany rehetrarehetra izany manoatra no mpandresitsika misy fahatokiana tafatoetra ao misy révélation misokatra ao mahalala ny asarobidy ny fitiavany raha oharina amin'ny zavatra trehana rehefa ao ny communion dia zao tsy le karazan'olo reny anao fa firy-taona zay nanompony efa ohatr'izao ihany ary teo vao mahay mipira azy teteny aminao fa tsisy antony tokony anokafanao amin'ny vavanao iteny an'izany akory fa mba jereo Paoly migady tany Roma migady nefa mavita manoratra epistily mampaherin'ny olona eny ivelany matetika ny olona mponja ny vangina ampaherezana fa Paoly eny amponja mampaheriny eny ivelany fa herinany ao anatin'ny Paoly herin'Andriamanitra tsy tantsoina inona ny manjo azy fa feno Andriamanitra ao anatiny zay le zanak'Andriamanitra le vrai zanak'Andriamanitra ka ianao zanaka sa tsy zanaka moka manaikitra aza dia efa miteny Andriamanitra zao ve ny anjara voatendriko moka manaikitra raha zanak'Andriamanitra ianao dia mitiava mafy be ho an' Jesosy mihitsika mianatra amin'ity tahaka azy eto tany tsisy toerana ho amin'ny fisaratsarana intsony mandra-piavin'i Jesosy ndao le jereo no nataontsika rehetra fa mbola nitehiriziny fa tsy ringana aloha inona ny nataontsika fa mandrak'androany ianao mbola mijoro mbola famindrapony sy ny fitiavany io diso ny olona manohatra n'Andriamanitra fa tiako fantatrao fa misy fitiavana sy fahatsarana ao ambadiky ny fitondran'Andriamanitra na tsy takatry ny saintsika azy Andriamanitra nampiavana antsika tamin'ny tenany fa fony mbola mpanotsika dia maty hamonjy antsika izy tonga nofo izy nidina hijery ianao tsy diso Andriamanitra fa izy indray nomentsika fahadisoana indraindray rehefa tsy manaikitsika ny fitondran'Andriamanitra zay lalina rehetra mety hananganiny antsika hoe amin'izay programa ty hitondrana antsika raha-pitso mahitanao fa ho feno fitiavany manomboka androany ary rehefa feno fitiavany ianao dia hovainy hiaina amin'izay amin'ilay fiainana tena mahazanak'Andriamanitra mendriky ny ho aseho dia rehefa asehony amin'izay ianao ny voary rehetra manaiky anao fotsiny miala ho azy io fitotonao io enonao mihitsy hoe télécommande velona eto ambonin'ny tany ianao dia izay zavatra ilainao tonga ra-potoana amin'ny fotoana le izy averena amin'ny fotoana ny zavatra rehetra ny antony hoe ianao io natao hiavana amin'Andriamanitra natao hiaina mahazanak'Andriamanitra anao dia ampy izay hoe aloha ary tsika tsy ampiasain'Andriamanitra be zany raha ohatra ka ampiasain'Andriamanitra be nefa tsy miaina amin'ilay fiainana mendrika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika satria tiako ho ambina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay nambinana ny fiainam-panahinao ihany koa dia izany mahatonga antsika rehefa mba misy fotoana mba mieritreritra an'izany ao an-trano dia nandray antsika miteny hoe tikanao hoe tena mamiko hoe tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloky io ninony none fa hatramin'ny farany miatsika sy anao hatramin'ny farany afoko izay maminy foko ety dia omeko anao andao ay azy izao tontolo izao zao tsy alaminao nafaly aho nalahelo aho telefony anao narary aho nany aho tsy nilaozanao ity aho mivoady fanao anao hatramin'ny farany tiko tikianao hoe tena mamiko hoe
tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy ô tsy atakaloko an'izany izy tsy hosonoiko ninony none fa hatramin'ny farany atsika azy anao hatramin'ny farany hatramin'ny farany atsika azy anao hatramin'ny farany. Verantsika rehefa avy eo mivavaka aorian'ny filazana. Alleluia. Taony me voninahitra an'Andriamanitra mifanatitra aritsika. Arotsay eo na ny afafolokarena sakrifisy sy fanatitra omena ho an'Andriamanitra. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra tsika totosa somatsara tamin'ny sabotsy lasa teo ny batisa nizy 720 menada. Ndao hiteko mafy ho an'i Jesosy tsika. Misaotra ny tompo fa nazary bagaga ay be deaibe olona tsy fantatro ato fa misaotra Jesosy fa Jesosy mikasika amin'ny fotsika rehetra dia tena hoe miasa Andriamanitra. Dia misaotra ny tompo any amin'ny fahatanteran'izany batisa zany tamin'ny sabotsy lasa teo memboninahitr'i Jesosy ary zareo ireo tonga dia rapitso zareo dia hitory filazantsara. Alleloia. Satria rapitso rehefa tapitra amin'ny fotoana eto dia miaraka daholo ny sampana rehetra sy miaraka amin'ny 720 menada andeha hitory filazantsara eny amin'ny bypass sy manodidina mamakivaky ny tsena nandoha rano fotsy rehetrarehetra iny. Dia mirava fotoana eto tonga dia miaraka mirodorodo daholo tsisy transport fa samy manao izay fahatokavany ihany. Dia any amin'ny bypass rehetrarehetra iny miaraka mitory filazantsara manomana ihany koa ny fotoana amin'ny lady mitaona olontsika ho an'i Jesosy ho amin'io alady io. Tainy Jesosy arak'izay fanambarako izay dia rehefa ny programantsika zany ny amin'ny lady dia amin'ny 2 ora tolakandro no manomboka ny fotoana ny rally de miracle eny amin'ny bypass dia anasanantsika rehetra ihany koa io mba miaraka tsika manome voninahitra an'Andriamanitra eny raha mbola tsy mpandeha croisade ianao dia amin'ny fotoana io mba fotoana manokana iarahantsika koa mba manatrika fotoana tahaka izany tsy tahaka ny fotoana mahazatra antsika eto fa fotoana hafa mihitsy indray ary za mino fa hikasika manokana ny fiainanao Andriamanitra ao anatin'io fotoana io satria indraindray misy zavatra ohatran'iny endrasanao an'i Jesosy hatramin'ny ela teto fa any le izy voaraisinao. Tahiny Jesosy amin'ny lady amin'ny ray ny fotoana eny amin'ny bypass ny manomboka dia anasanantsika rehetra ihany koa anasana koa tsika rehetra samy mba manasa olona any na fianakaviana sy ny tahakan'izany mba afaka hiatrika koa ny fotoana amin'ny lahady io. Tahiny Jesosy. Ny amin'ny herinandro programantsika eto ny sekoly tsisy miova latsinainy talata sy ny alarobia dia samy etsy amin'ny supérieur amin'ny rihana faharoa ihany amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 8 sasany any fotoanantsika amin'ireo sekoly ireo ny sekoly latsinainy sekolin'ny famahana olana talata sekolin'ny fanasitranana ary ny alarobia sekolin'ny tokantrano sy ny fanambiana toetra ny fitahim-panahy. Dia anasanantsika izany fotoana izany ny zoma sabotsy eto ihany tsika manatanteraka ny fotoana eto ny amin'ny heriny izany zoma amin'ny 4 tahaka ny fotoana mahazatra antsika ny sabotsy dia amin'ny 7 ora maraina ihany eto amin'ity toerana ity. Izay ny programantsika rehetra rapitso maraina sao dia adiny misy fotoana ihany eto amin'ny 7 maraina ny fotoanantsika eto rapitso dia anasanantsika izany fotoana rehetra izany samy mitondra bavaka ho eto bavaka izany asan'Andriamanitra amin'ny lahady izany mba tena fotoana manokana koa hikasian'Andriamanitra ny olona amin'ny faritra iny zay rehetra mpiaino radio zao samy maheno any anatin'ny radio any misy antsoantso any misy spot mandeha any dia mba ny olona rehetra koa mba occasion ho an'ny olona mpanaraka ny radio koa mba mahita atsehatra indray amin'ny fotoana io. Dia tahiny Jesosy tsika rehetra dia hoy za hoe samy mitondra bavaka n'izany programa sy izany asan'Andriamanitra rehetra izany
ary azadiniko mitondra bavaka fa amin'ny oktobra efa tsy ho ela ny rally de miracle any Majunga dia hoetao bavaka koa zany rehetra zany fa mila vavaka daholo zany asan'Andriamanitra rehetra zany. Tsarovy am-bavaka ny fitondrana koa Jesosy ny inona koa ny programantsika manaraka ny satria izay matoka le hoe eo amin'ny centre dia miaraka mahita eo tsika miaraka départ vaovao koa amin'izay rehetra programan'Andriamanitra koa mbola hanatanterahana ny asa eo hanaovana ny fananganana ny centre Asvikael eo amin'izany toerana izany. Ndao itsangana re ijiro ny tananao dia dao hivavakantsika. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra ny amin'ny fahafahanay mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao. Ianao no membonahitra satria ianao no nampanao zao ary ianao le niteny ao ka tsy misy eo foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Fandroany tena ny vokatry ny fonay rehetra mihitsy no entinay. Tsaroviny tsirairay avy izay rehetra na natanteraka ny ampahafolo-karena na ny sakrifisy na ny fanatitra rehetra ao amin'ity androandroany ity. Ianao no amaly fity azy ireo ary akasitraka ny fanatitra rehetra izay nentinay tamin'ity androandroany ity. Mba ho fanatitra tahaka n'izay nentiny Abela zany ka nankasitrahanao dia mba hakasitrako ny tsirairay avy Andriamanitra ho voninahitra ny anaranao. Memboninahitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka mafitsika indray mpanompon'Andriamanitra. Tsara Jesosy. Amen. Miasa mahery Andriamanitra sa tsy miasa? Mba fantatrareo rehefa ohatr'izao mihitsy ny fotoana indrindra katokatoka ny le ohatran'izao dia manao zavatra Andriamanitra indray misy ny atao hoe famangina miloha dia za mihiny famanginao manokana Andriamanitra. Raha mihitsika mifotsika manontolo dia petrao mifonao ny tananao teneno Andriamanitra, zanakao Andriamanitra, Jesosy atena ianao no ilaiko manokana androany vangio ny fiainako tahaka ny namanginao manokana ny Abrahama, tahaka ny namanginao manokana andreo olona tsirairay avy izay nisitranonao. Vonjeo aho Jesosy, vonjeo ny fanahiko, vonjeo ny aiko, vonjeo ny tenako. Androany Jesosy, tena mino aho fa hikasika ahy ianao, hikasika ny momba rehetra ary inoko amin'ity takarivo ity fa tsy misy zavatra ka tsy nambolenao nefa ho tafatoetra eo amin'ny fiainako. Amin'ny anaran'i Jesosy esoriko ireo zavatra rehetra tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra nefa mamatotra. Afaka amin'ny anaran'i Jesosy, afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Apetrao mifaritra marary amin'izay ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Manonona amin'izao fotoana izao préralisady fikarakarana-Andriamanitra ny zanany rehetra ikasihany ianao any amin'izay aretina fanaintainana mitady anandevo anao io. Miasa amin'ny fahavalo tsy akasika ianao zany mandrakizay. Ninonina programa ny devoly tady amin'ny tenanao farana amin'izao fotoana izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona asitrana amin'ny rofonao rehetra izay zavatra ratsy nataon'ny devoly rehetra ka nilazany fa hoe tsy ho afaka amin'ny itsony ianao mandrakizay. Ty takarivo ty manonona ny ty tempaminany iny ty miaraka mifatokiko am-po fa miasa amin'izao fotoana izao Andriamanitra namarina an'izany ho fafan'Andriamanitra zany teny zany fa hovain'Andriamanitra androany hoe mifarana treo ny amin'ny fampahoriana io mifarana treo ny amin'ny aretina io mifarana treo ny amin'ny rofo io mifarana treo ny amin'ny fivotosana io teny amiko Andriamanitra. Misy olona tsy esina ny lalan-drano fony, tsy esina lalan-drano fonao tarafina tany amin'ny dokotera hoe tsy esina le izy fa mandana miverina fa amin'izao fotoana itenenako izao débouché nesoron'Andriamanitra tao le tsetsina, nesorony tao le tsetsina. Tsy mila operena ianao, tsy mila operena ianao fa zao Andriamanitra no manao an'le izy.
Halleluja. Halleluja. Wow. Teny koa Andriamanitra hoe misy olona manana fivitosana ao amin'ny lamosiny. Miparitiany lamosinao zany. Ohatra ny droite le izy. Raha ty fanandrifiny koty zany le izy dia ohatra ny ato amin'ny sisiny akaiky ny kolonina ato le izy. Amin'izao fotoan'izao Andriamanitra mananjavona le tonga dia manjavona zao le izy. Amin'izao fotoana itenako zao le izy manjavona. Feno Andriamanitra ty toerany ty androany. Ho fenon'Andriamanitra ty toerany ty. Fantatro fa mijery anao izy ary mahita anao. Hitan'Andriamanitra daholo momba anao sy mahakasika anao rehetra. Dia androany hariva Andriamanitra nomboka mangy anao. Azakivy, azaketraka. Fa mijery anao Andriamanitra. Mahafantatra anao Andriamanitra. Ny ankoatr'izay mitenena amin'Andriamanitra androany. Tsy mody androany raha tsy mikasika ny fiainako Andriamanitra. Eto ambavaka izay. Tsy maintsy eto amin'ity toerany ity androany raha tsy tahinao Andriamanitra. Raha tsy mikasika ny momba iray manontolo ianao. Ny aty fanahiko, ny aiko, ny tenako izay rehetra momba. Fantatro androany fa fotoana manginao androany. Mino amin'izao fotoana izao fa kasika ianao Andriamanitra. Ary zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia hongotanao zany, hoe soronao zany, tsy anakely, tsy anampahefanao amin'ny fiainako zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raisy ny fanafana amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny fanafana amin'ny anaran'i Jesosy. Io fahasarotana io na ady atrena, na olana any amin'ny tribunal, na amin'ny resaka visa, zavatra be dia be. Hoentsika eo anatrehan'ny tompo androany zany, satria ao ambany commande ara-panadoana zavatra rehetra. Tononona ny fisokafany lalanao amin'izay anjara voatendry voaomana avy amin'Andriamanitra. Ary ninona sakana rehetra tsy hatateraka an'izany raha fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ohatra mahatsiaro foana le varavarana fahagola mikatona nefa misy lomotra. Dia misy misandrahata ny varavarana fahagola hidira mpanjaka ny voninahitra. Tonga amin'ny fotoana isokafany na te hijanona ela azy izy nefa fahagola azy le problème hovana amin'ny fotoana hidiran'Andriamanitra amin'ile miara-miditra amin'Andriamanitra. Tena hoe miara-miditra amin'Andriamanitra. Averena miara-miditra amin'Andriamanitra. Jesosy ity manaiky ho apondra ho tengenanao. Fa naiza leko tsy voninahitra fa voninahitra no eo amin'ny fiainako. Raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Afafany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Mankasitraka Jesosy. Misaotra anao atompo ny amin'ny fitiavanao, misaotra anao ny amin'ny famindraponao, misaotra ny mikasika eo. Misaotra efa vita ny zavatra rehetra mba mino dia mitsara amin'izay. Aza miasa saina amin'ny adinao, efa niraisy ny adinao, efa eo am-pelatana amin'ny fiainanao, efa miditra tsetra izy mikarakara anao. Manana antoka. Misy olona narary be ny andohany tato amin'ny antony niditra teo fa afaka le izy zao. Tension le izy. Tena mavesatra mitsy ny antoka anao talohany niditra, misy fotoana ohatran'ny fanimpaniny ianao fa zao le izy afaka. Hoy Jesosy hoe tsisy tension, tsy miverina intsony le tension miakatra be fa efa stable amin'izay. Amen. Dia mandana fa verifio ireo teny anankitelo lazain'Andriamanitra ireo. Fa rehefa za miteny hoe na ino an'Andriamanitra dia tsy miteniteny foana ako. Fa tanteraka ny zavatra tenenin'Andriamanitra amintsika. Halleluja. Asandatony amin'ny avony tanao dia misoran'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Misaotra tompo voaraiko ny anjarako. Efa tanteraka ny amiko. Miasa ho fiainako ianao. Voninahitra ny eo anao rery mandrakizay. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Tsy teto fa ao ve le tovolahy tratrana ve hiasa dia avy eo nanao contrôle dia tsisy tsony. Ao ve sa tsy ao? Jorovavolombelona teto izy tamin'ny zoma heriny. Fa tena positif dia rehefa veriny izy avy mivavahana dia negatif le izy. Tsy ray na roa fa ataon'Andriamanitra fo zany naiza. Fa tiako tenena aminao zany mino fa tsy voatery hoe ho takatry ny sainao daholo ny fomba fiasan'Andriamanitra. Mba aza ferana moa any fitsoro fotsiny dia mino ianao fa ny dadanao tianao, ny dadanao afaka hikasika ianao, hikarakara anao izy. Jesosy avy any Nazareta no anarany. Naiza entsotsika azy dia eo foana izy. Tianao izy. Amen. Tsy zay ne no mifantsika teo amin'ny azo fijaliana hamonjy ianao Jesosy. Ary na izay koa aza mbanisany nandray anjara tamin'izay hoe zavatra nataon'izay misitona avy eo amin'ny azo fijaliana koa zay amin'ny zavatra rehetra. Hitanareo, raha za zao mpanasitrana dia za ny sitrahako voalohany eo anatin'le gripa.
fa joro azy ohatra tsy maheno gripa mihitsy. Amen. Satria mandeha ampinoana foana fotoana rehetra dia mijoro hoe tsy maintsy vita ny asan'i Jesosy. Tsy aza mieritreritra mihitsy paster tratra gripa zany mandiny tena. Aleo tsy miteny ohatr'izany. Fa naiza misy ianao mety ho tratra ny zavatra rehetra ianao. Fa zao ny antoka ho anao. Nahita ny afo azy ianao, tsy ho may ao zany ianao. Nahita ny ony ianao, tsy ho rendrika zany ianao. Halleluja! Na hita ny rano ianao, tsy ho dobo ao zany ianao. Andriamanitra tsy nanapaka ny tanany devoly, tsy tongony lohany fotsiny no potseriny. Dikan'izay olona dia fahavalo efa jamby io miatrika satria potika ny lohany. Dikan'izay mahazo miasa ny tanany, mahazo mihetsiketsika ny tongony, fa zavatra azo antoka tsy misy fiantraikany intsony satria Andriamanitra efa nanangana anao ary mombanao izy amin'izany rehetrarehetra zany. Raisy nitsodrano izay tonoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ny Jehovah ka iaronareo. Mamirapirana ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ino kely le olona rehetra nytenen'i Jesosy teo raha mba afaka ianao rapitso dia miverena miaraka amin'ny fitsoana vavolombelona. Ampaherin'ny hafa ny vavolombelonao. Soratanarany etsy aloha dia aza menatra. Fa matoa Jesosy mikasika ianao misy olona be dia be zay matoa tsingano manokana tiany hamely ny fanantenana ny maro izay mbola mety hoe tsy voaterina ny raha hita maso fefeny andalam-pananganana azy koa Andriamanitra nafaka azy. Zao hoe ninona mafy ny hita tsy ny hita no mitondra antsika fa ny tsy hita manova ny hita ho tonga voninahitra. Velona Jesosy. Ataonao tanao velona Jesosy. Ary velona mandrakizay izy. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao fa fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo. Aza dinonao dia voantsika amin'ny lahady akoa tsy bypass amin'ilay toerana anaovantsika ny centre manomboka amin'ny ray ny alahady. Dia aza dino fotoanantsika rapitso. Vita fotoana rapitso roto be daholo tranombokin'olona ray manontolo andeha anompo an'i Jesosy izany.